nahazo filovaovao hitantana azy mandritra ny 3 taona ho avy ny Akademia Malagasy. Voafidy andray izany toerana izany ny profesora Irène Rabenoro raha ny fampitam-baovao andimby ny profesora François Radjonson izay filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha. Ny tena ny Ratsahivona izay manana mari-pahaizana ambony momba ny lettres et sciences humaines ary mpampianatra mpikaroka teny amin'ny Université n'Antananarivo nanomboka ny taona 1979. Efa mpanolontsaina ara-teknika teo anivy ny primature momba ny fampianarana ary mpanolontsaina ara-teknika teo amin'ny AUF na ny Agence Universitaire de la Francophonie Irène Rabenoro teo anelanelan'ny taona 2009 sy ny taona 2012. Filolefitry ny Université n'Antananarivo sady ny sana ny fifandraisana iraisam-pirenena izy ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2017. Taoriny na lehibe ny département anglisiazy teo anivy ny fakulté ny teny sy ny soratra ary siansa mahaolona teo anivy ny Université n'Antananarivo.